Dia fanomiarabana rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne Michou ihany ity. Androany dia fampianarana maquillage natao tarehy afaka hoentina mivavaka no ampianariko anareo. Ity maquillage ity zao mety mbola somary matroka ho an'ny olona sasany raha ohatra ka hoentina mivavaka dia afaka amboarinao amin'izay tianao anaovana azy zany ilay izy fa ity zany ny atao hoe hanomezako anareo aingam-panahy. Dia ity zany ny look izay noentiko androany karaliana renao dia andao vetrany ary. Tonga dia atombotsika amin'ny base tarehy izy dia voalohany ampiasaiko dia le Awa Wonder Skin Poreless Primer dia arahako amin'ilay Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Samy pore daholo izy reto fa ilay Awa somary manome hydratation kokoa ve. Le Baby Skin koa tiako jerena indray raha ohatra ka mety amin'ny hoditra maina satria tena tsy mety amin'ny hoditra be menaka le izy. Dia ataoko amin'ny tarehako iray manontolo zany aloha ilay Awa. Mahafinaritra amin'izy ity mitroka amin'ny tarehy vetivety le izy, vetivety dia maina. Raha hitanareo amin'izao tarehako izao somary feno problème. Feno olana ny tarehako amin'izao satria resaka hormone le izy. Mais bon, aza dia miraharaha ny loatra nareo fa voakarakaratsika io vetivety kely dia afaka. Vitsy dia hiditra amin'ilay Maybelline Baby Skin dia ohatr'izay fotsiny no alaiko. Dia ataoko amin'ny zone tehako sy ny tarehako ny toerana amin'ny tarehako izay ngeza maso-koditra zany satria pore eraser zany manena ny fisehon'ny maso-koditra. Ity koa somary silicone le izy dia mampalamalama zany ny fipetraky ny fond de teint. Dia izay no mahafinaritra anako amin'izy. Dia arak'ilay lazaiko hoe tsy dia tsara le izy ho an'ny hoditra be menaka satria silicone izy ity dia somary matevina. Dia raha vao mifangaro amin'ny menaka dia tsy dia tsara ny fivoakan'ny maquillage rehefa elaela. Dia araka mahazatra mandra-piantritsika an'ilay primer na base mba iraikitra amin'ny tarehy hanao ny asany dia ataontsika aloha ny volomaso. Rehefa mahazatra anareo ity ampiasan'ilay ELF Brow Pencil ny dark brown no ampiasaiko. Raha ohatra ka vao manomboka mampiasa an'ity ianao dia izao maivana tsara ny tanana rehefa manao an'ilay izy satria somary matroka, somary crémeux izy ity. Vetsy zay dia asiako concealer manodidina ny volomasoko dia ity Maybelline Master Contour ity no ampiasaiko. Rosy fisado rehetra ananao mety daholo. Ity ampiasaiko ity avy amin'ny Morphe. Ok, izay zany no ataoko teo asiako concealer fotsiny manodidina an'ilay volomasoko mba ampadio kokoa ny fivoakany zany. Izay no tena marina, izay no antony anaovana izy. Dia hiditra amin'ny fond de teint tsika, hiverina amin'ny fond de teint fampiasako taloha indray sady ity ny fond de teint tiako indrindra, averiko indray ity ny fond de teint tiako indrindra. Raha ohatra ka efa ampijery anahy efa hatramin'izay nareo dia fantatrareo tsara ity le L'Oréal Infallible 107 Fresh Beige no lokoko. Dia ny ametrahako anazy dia miaraka amin'ity Real Techniques Beauty Sponge ity. Ataoko amin'ny ambadika ny tanako foana le izy mazava ho azy. Ny somary tiako marihana kely amin'ity resaka fond de teint fotsiny tsaratsara kokoa le izy noho ny ahositra amin'ny pinceau na borosy. Tena mbola tsy tiako ihany mampiasa an'ity Real Techniques ity zareo tena mialatsy maina be mihitsy ny eto masoko eto ka tsy haiko hoe anahoana fivoakany rehefa aveo rehefa ataoko manakaiky io caméra io fa tena maina. Vitsy zay dia hiditra amin'ny ny highlighter ambany masontsika aloha dia aveo hiditra amin'ny cream ihany koa, cream bronzer. Ny highlighter sy ny cream bronzer dia ilay nampiasaiko teo ihany ilay Master Contour avy amin'ny Maybelline. Ny teint ny lokony dia ny medium. Dia alaiko aloha zany le izy dia ahositro amin'ny ratsan-tanako ohatr'izao. Ratsan-tanako ataoko ohatr'izao mba hampafana anazy amin'ny ratsan-tanako zany. Dia iny no ahositro ambany maso. Le manao lehibe iny ihany midiny eto ambany eto
iny atao mba anazava ny ambanimaso. Mila mijery miakatra ianao rehefa manao an'ilay akaiky amin'ny maso eto mba hialana amin'ilay rida mivoaka ambanimaso. Dia misy zavatra takonako kely ihany koa eto hitanareo teo Atao somary matevitevina zany amin'iny. Tsy vita akory ny fangaroana izay fa mbola ampiasa an'ilay Real Techniques teo avy eo. Dia midina amin'ny orinasa amin'izao. Dia ny eto ambony molotra. Dia ny eto amin'ny soka. Dia efa aveo-tsika hiditra amin'ny crème bronzer indray dia somary mainamaina ny tarehako amin'izao dia tena mila zavatra somary mamita hydratation bebe kokoa. Ity L'Oreal Infallible setting spray ity no ampiasaiko Propriance efa hatramin'izay zany niveriko hoe maty izy ity hoe L'Oreal Infallible setting spray maty ka izy ity Pro Spray and Set fotsiny fa tsy milaza izy hoe maty. Dia satria ratsy be ity amin'ny tarehako mifangaro sady be menaka mifangaro fa sura fa mety ity amin'izao izy somary maina izao. Dia asiako an'ity zany eto amin'ilay sponge mihitsy éponge mihitsy dia afangaroko amin'izay. Somary mandomando kokoa. Ny antony anaovako an'izay manko eto ambany masoko eto somary maina be. Dia izao foana rehefa manafangaro an'ilay eto ambany maso mijery miakatra foana ianao mba hanalana an'ilay rida mivoaka be eo. Dia fananiako tsy nasiana mihitsy ny eto amin'ny androko satria efa maina loatra ny androko reto dia tena tsy mety. Tsy mahazo asisiana ninina tsy fa lasa maina. Ok. Dia hiditra amin'ity concealer brush avy amin'ny Bare Mineral ity no ampiasaiko. Mampatevitevina kely anazy kokoa ilay mampiasa brush. Ampiasa an'ity concealer brush ity Flawless Concealer Brush avy amin'ny ELF. Ity no andeha ampiasaiko hanosorako an'ilay cream bronzer. Ny antony satria mifangaro be reto anankiroa reto raha vao atao direct amin'ny tarehy. Dia ity koa ny angezany mety tsara amin'ny tarehako. Hitanareo fa vitako ilay izy aloha dia ampiakariko sahady ilay crème. Ihany koa aty amin'ny androko satria somary bebe tapikandrina izay ihany ako. Bebe tapikandrina izay ihany na manao ito. Iny zany iny mila fenina mba kelikely an'ilay tapikandrina. Raha ohatra zany hoe ianao ka tsy efa tsisy tapikandrina intsony dia tsy mila miakatra aty ilay bronzer. Ny bronzer manko manome aloka, karazana aloka amin'ny endrikao manafina izay tokony hafenina, manakelikely izay tokony hafenina. Eto ihany koa asiako dia ampidiniko manao ohatr'izao. Indray manakelikely ihany koa ny endrikao. Aza adiny fotsiny manafangaro an'io avy eo fa mampime be raha vao tsy voafangaro.
Ok, hitanareo sady hoe misy karazana aloka zany eo ambanin'ny endrika io. Zay le tadiavintsika zay. Izay dia afangaroko indray ihany koa ilay bronzer. Dia alaiko ihany ilay sponge mando teo, ilay sponge mando dia ampiakariko manao ohatr'izao. Dia ny aty amin'ny andrina sotomiko somary atosiko aloha dia sotomiko manao ohatr'izao mankany amin'ny volo. Zana tsy dia tena hoe sotoma be loatra koa ilay crème satria manjary tsy hita intsony indray io dia manjary mandany andro be indray mamerina manisy azy. Vita izay dia hiditra amin'ny palette bronzer sy highlight tsika. Ny palette izay ampiasaiko dia ity Studio Pro ity avy amin'ny BH Cosmetics contour palette. Mazava ho azy efa hainareo nga mafandeha izy ity ilay mavomavo to mavomavo ito no andeha ataoko ambany maso. Dia angamba ilay éponge ihany no ampiasaiko satria tena maina ny ambany masoko dia matahotra ny ampiasa rosy. Dia alaiko fotsiny zany ilay mavomavo iny dia ataoko ny setine. Ataoko miverina tsara manao an'ilay veto tsara mihitsy a. Sahala amin'izay. Vita izay dia hiditra amin'ny le zone tendre itsika. Ity BH Cosmetics ity indray no pinceau na brush izay andeha ho ampiasaiko. Dia ity ireto anankiroa reto ity somary manompo orange somary manompo volomboasary ity sy ity no andeha ho ampiasaiko afangaroko. Dia asona ny excès dia lasao. Etsy amin'ny sisiny ihany koa. Asiko an'ity fotsifotsy ity eto amin'ny sisiny ihany koa eo ambony fa lasa ohatrany matroka be indray. Dia alefako tena malefaka kely eto amin'ny tapikandroko. Androany tsy manao bekina mihitsy aloha tsy satria maty ilay tarehako reto. Dia anao an'ilay bronzer amin'izay tsika anao an'ilay bronzer. Ity no andeha ho ampiasaiko ity no bronzer andeha ho ampiasaiko ataoko ambonin'ilay crème satria ilay crème efa matroka dia tsy mila zavatra tena matevina matroka be intsony ahako ametrahako anazy. Dia ny brush izay ho ampiasaiko dia ity stippling brush ity. Stippling brush no small tapered brush ity avy amin'ny ELF. Sorina ihany foana ny excès dia araka ilay fanaoko ohatra manao teboteboka aloha dia izay vao atao mifangaro. Dia ny ambony amin'ny brosy iny no entinao miakatra aty ambony. Ny antony teboteboka iny amin'izay tsy tonga dia zavatra tsy tonga dia produit be dia be avy amin'ilay brosy ny tonga dia lasa eo amin'ny endrika ao dia efa avy eo ianao sahirana indray ianao manafangaro anazy. M'estomper filazana azy amin'ny teny frantsay. Ok, dia averina indray izay amin'ny eto amin'ny ilany. Dia rehefa manafangaro dia raha tsy manao ohatr'izao dia manao ohatr'izao. Tsy midina mihitsy iny, tsy mahazo atao midina mihitsy iny ny fanafangarona ny bronzer. Vita izay dia zavatra somary tsy dia matroka kokoa noho iny. Io angambany hoe ity angambany no alaina. Ito no alaina atao amin'ny ambanin'ny saoka. Raha ohatra ka anankiray ihany ny bronzer, lokon'ny bronzer anananao dia izay ampiasaina fa tsy maninona. Fa tsy dia hita intsony angamba ilay saoka faharoa sahona. Ok, vita izay dia hiditra amin'ny pommettitsika.
Ny pomety izay ho ampiasaiko androany dia amin'ity nude rose ity avy amin'ny BH Cosmetics. Dia ity pomety ity no andeha ho ampiasaiko. Miala tsiny fa efa miantso ny asa faharoa sa fahatelo miantso amin'ny Facebook. Ok, dia iny amin'izay tsika fa metraka ny pomety. Dia ity small stapling brush ity no ampiasaintsika fa amin'ny ELF izy ity. Somary tsy atao be dia be fa kelikely ohatr' izay fotsiny dia alefa sahala amin'izao. Manao boribory ianao zany manao an'ilay izy mba tsy ho betsaka loatra no mivoaka. Rehefa asiana pomety mazava ho azy araka an'izay mahazatra anao. Raha ohatra ka hoe eto ny mahazatra anao dia eo atao fa ny anako aty amin'ny sisiny ny ataoko mba ampisitositona kokoa ny tarehako tsy ho boribory fa mba hisitositona. Ok, izay angamba aloha ny amin'iny hiditra tonga dia asiako setting spray aloha ilay izy dia hiditra masotsika. Ilay L'Oréal teo ihany no ampiasaiko. Tapahan'ilay caméra indray dia tsy haiko hoe taiza ny tapaka fa efa misy concealer ilay Maybelline teo masoko dia nampiasa poudre mavomavo ako nahosotro tamin'ity éponge ity eto amboniny mba ho moramora kokoa ny fametrahana ny manjamaso rehefa avy eo. Ny palette izay ampiasaintsika androany dia palette tianareo be mihitsy izy ity. Ity ilay Carly Bible, ity ilay Deluxe Edition. Efa tsy misy tsony izy ity, efa tsy mamokatra n'ity tsony i BH Cosmetics fa i Michoud ny vidy betsaka. Mbola misy efatra izy ao. Dia any amin'ny Michoud official zany nareo afaka mijery an'izay. Manararaotra kely ihany dia angambany hovaintsika indray ny poudre ho ampiasaina androany. Ity poudre ity no andeha ho ampiasaiko atao ambany volomaso. Dia mazava ho azy toy ny mahazatra dia borosy plat, borosy fisaka sahala amin'izao no ampiasaina. Avy amin'ny morphite ampiasaiko ity. Dia atao ambany volomaso iray manontolo. Tena mijaly be reto ny ambany maso koa. Tena meo hevitra raha ohatra ka manana hevitra nareo ahoana ny atao mba tsy hamaina be ny ambany maso izay mba lazao za fa tena manitereraka be. Ok, hiditra amin'ny lokon'ny transition tsika. Ity loko somary rose matroka. Ity somary volomparasy rose matroka ity no ampiasaiko ataoko amin'ny lokon'ny transition. Borosy tena malefaka no ampiasaiko ity borosy ity avy amoisy fa borosy rehefa malefaka sahala amin'izao malefadefaka sahala amin'izao dia mety daholo. Miditra eo amin'ilay creux tsika tsy miditra eto amin'ilay taolana fa eto amboniny eto mihitsy manelanelana an'ilay loko napetraka teo sy ilay loko izay ho apetraka rehefa avy eo zany. Izay ny asiana ny lokon'ny transition. Eny amin'ity indray borosy somary matsokotsoko ohatr'izao ny ampiasaina mba ho précis tsara, mba ho précis tsara tsy haiko milaza ny teny malagasy. Ao anatin'ilay creux tsara mihitsy zany misy an'ilay loko atao. Ilay loko ataontsika dia ity loko ity somary matromatroka. Fa atao tsikelikely, tena alaina kely mihitsy ny loko alaina dia eto amin'ny sisiny manomboka anazy. Eto amin'ny sisiny creux eto ilay creux tadidinareo. Mijery midina ianao dia eo amin'ilay misy an'ilay lavaky ny maso iny. Eto amin'ny sisiny manomboka anazy dia hoentina tsikelikely miditra makaty anatiny. Dia entina midina makaty ihany koa. Ohatrany manao C ianao na manao V zany eto amin'ny sisiny eto. Tsy dia tena midina makany anatin'ny creux be zany ilay izy fa somary eto amin'ny sisiny fotsiny. Ok, vita ny amin'ny sisiny maso mitovy ihany nanaovako ny maso anankiroa. Izany hoe ilay loko teo ihany no teto amin'ny sisiny dia nampiakarinana kely fotsiny natokeo ampovoany. Tsy nakaty amin'ny tena anatiny be zany tsika. Dia vita izay dia hiditra amin'ny loko anatin'ny masontsika. Ok, ity loko ity no andeha ho ampiasaiko. Ity loko ity no andeha ho ampiasaiko atao anatin'ny maso izay tsy nasiana loko teo zany. Dia
ratsan-tanako a no andeha ampiasaiko anasorako anazy. Raha asitsika loko hafa indray a eto ambany maso aloha asitsika an'ilay loko teo ty somary matevitevy nohatra izao tsy maninona ny ampiasaina. Ity loko ty zany atao voalohany aloha dia ity no atao amin'ny manaraka. Ampiaonantsika ilay loko anankiroa eo amin'ny misy ny volomaso mihitsy zany no asiana anazy. Dia vita iny efa faty ny bateriako vita iny dia hiditra amin'ilay loko manaraka-tsika dia ilay borosy izay nampiasana nanaovana an'ilay lokony creux no andeha ampiasaiko. Dia ilay loko maivamaivana zany lokon'ny transition no andeha ataoko ambanin'ilay loko teo. Somary midikidina kely zany. Ny eyeliner izay ampiasaiko androany dia ity eyeliner ity avy amin'ny ELF no Budge Retractable Liner. Dia ny ao anatin'ny maso koa no asiako eyeliner. Mbola tsy vita aloha izay maso fa asiako somary mbola mamirapiratra kely kokoa. Asiako an'ity highlighter ity. Asika an'io highlighter io eto amin'ny sisiny maso koa. Ity ELF brush ity no ampiasaiko professional concealer brush ny fiantsoana azy. Somary kely dia kely dia kely izy ity. Dia iny fotsiny izany no alaiko ametrahako azy eto. Hitanareo eo fotsiny. Okay. Dia vita izay dia hiditra amin'ny mascara amin'izay tsika dia ilay L'Oreal Voluminous Primer aloha no ampiasaiko voalohany dia efa avy eo ako ampiasa an'ity Maybelline The Falsies Volume Express Waterproof no Volume Express Waterproof Waterproof Mascara. Toy ny mahazatra endrasana kely ho maina aloha ilay izy dia izay vao asiana an'ilay mascara. Renerity mascara ty. Matoazy indray ilay caméra fa verina eto indraitsika amin'ny highlighter. Dia ity ilay Curly by Ball teo ihany no ampiasaitsika. Dia ity ilay highlighter izay natao teo amin'ny maso teo ihany ity zany no atao amin'ny tarehy. Dia tena atao kely dia kely satria tena marevaka be tena grave be izy ity. Dia asiako highlighter anankiray hafa ihany koa eo akaikiny eo amin'izay tsy matanjaka be loatra ilay anankiray teo sady tsy voafafa be loatra ny tarehako. Borosy madio ity anaovako anazy ity soroko kely fotsiny fa betsaka loatra. Dia aka borosy hafa indray ako borosy somary fluffy dia ity highlighter ity indray no ataoko eo ambonin'izy teo. Ataoko contourina kely fotsiny ny oriko fa tsy mbola nataoko izy teo. Dia ilay ity loko farak'izay tsy dia misy ity loko somary cool tone mangatsiaka ambany mangatsiaka iny ataoko amin'ny orona vetivety fotsiny. Okay, dia hiditra amin'ny molotritsika. Ny ataoko amin'ny molotra dia izy areo ity manja kely ity lipstick gel izy ity nisy site web izay
Love You Look no nividanako nikasako nividanana azy voalohany kanefany sady tsy nalefa le produit iny tsy naverina no volako dia tao amin'ny be zany no nividanako an'izy ity Look You Love dia ity numéro 3 angamba izy ity dia ity zany no ataontsika tsara mariako eto foana fa nivoaka n'itony loko tony miankina amin'ny hafanan'ny molotra ao zany hoe tsy mitovy tsy misy mitovy ny olona rehetrarehetra fa miankina amin'ny hafanan'ny molotra ao ny vovoaka an'ity zao lasa rose be ilay izy mivoaka eo amin'ny masoko eo amin'ny molotra dia ny mamanay zao somary manompo mena kely ilay izy dia ny zanako vavy somary manompo orange kely hafahafa zay dia ohatra zany samy hafa daholo zany ny vovoakany zay ny atao hoe lipstick jelly. Ok, faranantsika amin'ny setting spray mazava ho azy. Ok, dia izay indray ara ny fiafaran'ny look androany nanahoana fijerinareo anazy tianareo ve sa tsy tianareo ity zany ny video voalohany amin'ny teny malagasy amin'ny resaka fety ny krismasy dia mazava ho azy raha ohatra ka tianareo dia ameo j'aime ilay izy dia zarazarao amin'ny namana rehetrarehetra any aza dimy ihany koa ny miresadresaka amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy atao amin'ny YouTube dia amin'ny Facebook, Instagram, Twitter dia aza dimy ihany koa ny misabone raha ohatra ka amin'ny Facebook ianao dia aza dino milike ny page mba hampazotozoto anahako anao video indray izay raha dia mitsorabetsaka nareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.